Nitondra fanazavana makasika ny fifandraisany eo amin'ny filoham-pireneny Rajaonarimampianina sy ny vondrona Mapara Andriamatoa Razafintsiandrofa Jean Brunel solombavambahoaka voafidy tao Ikongo ho azy dia afaka miara-miasa tanteraka amin'ny fanatanterahana ny programana asan'ny filoham-pirenena ny andaniny kisiny ankilany. Sy mifanohitra ny vondrona Mapara sy ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina fa afaka mifameno Andriamatoa Razafintsiandrofa Brunel solombavambahoaka voafidy tao Ikongo no amafisany tamin'izany ihany koa fa ilaina ny fisokafana saingy ilaina ny famaritana izany amin'ny fananganana ny gouvernemanta. Za manokana aloha tsy misy zavatra mifanohitra io fa ny fijeriko azy ady varotra politika daholo ihany io. Mikasika ny hoe azo tanterahana avy ny fampanantenana nataon'ny filoham-pirenena nandritra ny fampielezan-kevitra. Zahay Mapara nge nanao an'izany fampielezan-kevitra izany niainga tamin'ny programan'asa ny Andriamatoa filoha ka zahay mahafantatra tsara hoe inona ny programan'asa ny filoham-pirenena satria zahay ihany namofy an'izany sy nizaran'izany tamin'ny vahoaka mpifidy satria maro ny toerana tsy tratra ny filoham-pirenena tamin'ny andro ny fampielezan-kevitra fa zahay no nitety ny faritra rehetra sy ny toerana lavitra na ny akaiky nandritra ny fampielezan-kevitra fantatray ny programma filoha ary nampandany an'izany programma zany zay ka tsy ho sarotra aminay mihitsy ny tanteraka an'izany. Le fisokafana aloha ilaina fa le famaritana an'le fisokafana zany samy manany azy. Amiko manokana ny atao hoe fisokafana dia hoe fisokafana amin'ny hery samihafa zay amindronana an'ireo manam-pahaizana sy tsara sitrapo ary indrindraindrindra tia tanindrazana. Ny antony mantsy tsy mety intsony raha mbola ampiandry ny vahoaka malagasy amin'ny resaka fampandroana ela ny andrasany Madagasikara ka tsy tokony iodikodina ntsony na ho lany andro amina kajikajy politika sy aksisika politika fa aloha mba ho tanterahana amin'izay le iran'ny mpanakanto hoe aloha anao zay compétent mba ho tombotsoa ny vahoaka malagasy. No mafisan'ity solombavambahoaka ity fa ny firosona amin'ny fampandrosoana dia miankina hatrany amin'ny fitoniany.